jeune conquérant, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasy, tanora manan-karena ary tanora manangana tokantrano feno fahasambarana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelon'ny volana febroary, fahafolo, fafito-ambin'ny folo ary ny faefatra amby roapolo ny volana febroary, samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso, etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary. Nahoana no mpitena no avinao, nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona, nefa maimai-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra. Nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao. Nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma, manana fahaizana, nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao. Tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka. Mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy, hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala, ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrany ho anao manokana. Ho tahin'Andriamanitra ianao. Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika mihinan-kavindray amin'ity fotoanan'io mahafinaritra dia mahafinaritra ity. Eo am-panomanana antsika ny herinandro faharoa amin'ilay jeune conquérant, tanora mpandresy, tanora mandrombaka, tanora mahomby, jeune conquérant. Zay ny azo amin'tinana izany an'ity séminaire mandritry ny volana febroary iray manontolo ity. Andao maki tenin'Andriamanitra foy aho ho velabelariko amintsika mianakavy atao amin'ny Deutéronome 28, Deutéronomia 28 andininy faharoambe folo manao hoe: ho voany Jehovah ho anao ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa, andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoanany, sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra, ary ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy sambotra. Averiko indray mandeha. Ho voany Jehovah ho anao ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa, andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoanany, sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra, sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra. Zay tenin'Andriamanitra izay no akatsika leson'androany hoe ho voana onny, zay mihitsy mivolazana eto, ho voany Jehovah ho anao ny lanitra fitehirizan-tsoa. Inona no mitranga rehefa hovahan'Andriamanitra ilay lanitra fitehirizan-tsoa? Dia zao ny toeny, le izy tsy hoe rehefa misokatra ny lanitra dia iny fa misy vola mikitapo latsaka avy any, tsy zay mivolazana eo. Le izy tsy hoe ho voany Jehovah ho anao ny lanitra fitehirizan-tsoa dia iny fa misy pizza latsaka avy any, iny misy vary amin'ny kitapo latsaka avy any an-danitra, iny misy vola be amin'ny kitapo latsaka avy any, dia iny fa tonga dia milatsaka avy any an-danitra ny orinasanao, dia iny fa nilatsaka avy. Tsy zay ny voalazy eo, fa zao ny voalazy eto. Azavaiko tsara. Ho voany Jehovah ho anao ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa. Dia zao ny toeny, andatsahany ranonorana amin'ny taninao. Inona zany no alatsak'Andriamanitra avy any ambony? Ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoanany. Fantatsika tsara fa ny zavatra iainany zanak'olombelona rehetra eto ambonin'ny tany, zavatra kiray ihany ny ainatsika, ranonorana. Ranonorana. Raha tsisy ranonorana dia ritra ny loha rano rehetra. Raha tsisy ranonorana maina nireny rano rehetra. Raha tsisy ranonorana maina ny tany rehetrarehetra ambolena. Raha tsisy ranonorana tsisy vary, raha tsisy ranonorana tsisy katsaka, raha tsisy ranonorana tsisy mangazo, raha tsisy ranonorana dia tsisy velona tsika na ny ray ary. Andriamanitra endry, Andriamanitra endry. Ary ny zavatra tenenin'Andriamanitra toy izy hoe andatsahan'Andriamanitra ranonorana amin'ny fotoanany, amin'ny fotoanany.
tsy hoe le zany tsy hoe tobatobak'Andriamanitra fotsiny ranonorana de andifitra ny taninao de potika ny volovarinao de tsisy ninina miangana fa tondra drano be daholo de natondrak'Andriamanitra indray nalefa ny daholo ny ranonorana de avy eo indray ny ritiny daholo indray tsy manao an'izany Andriamanitra fa za miteny anao mbola fahasoavan'Andriamanitra matotsika mbola afaka mamboly matoa mbola misy ny fanetsana de misy ny fararano tena mbola fahasoavan'Andriamanitra ary avy amin'Andriamanitra ny mandatsaka ranonorana amin'ny fotoana fa rehefa tsy alatsak'Andriamanitra io ranonorana io na alefanao ary le inona izy ty le inona izy ty roplanina kely mpandatsaka orana iny raha na de alefanao injato ambe revo iny rehefa Andriamanitra mampiatona an'io de miatona io ranonorana fa mbola fahasoavan'Andriamanitra nandatsahan'Andriamanitra ny azahoantsika ranonorana ajany koa momba an'iny fa ozy izy ny toyany sy hita iny ny asa ny tananao rehetra Andriamanitra zany rehefa manokatra ny lanitra manokatra ny varavaran'ny lanitra de ny zavatra ataon'Andriamanitra de hitany asa ny tananao izy zay hitany fidiram-bolanao izy zay hitany zavatra rehetrarehetra ho ataonao izy zay ho tahiny ny fiainanao rehetrarehetra ho tahiko izy ny asa ny tananao inona ny dikan'izany itsika riavana tsy nateraka hipetrapotsiny itsika tsy nateraka ho tolorapotsiny fa itsika natao hiasa ny tanatsika ary ny atao hoe fanambinana ny atao hoe fitahin'Andriamanitra de mihetsika reto tanatsika ireto manao zavatra ireto tanatsika ireto ary rehefa mihetsika sy manao zavatra ireto tanatsika ireto de ho ambadika zay no hitahin'Andriamanitra atsika ao ambadika zay no hidiran'Andriamanitra anambinan'Andriamanitra atsika ao anatin'le asan'ny tanana tsy ndriko tsara ao anatin'le hoe asan'ny tanana dikan'izay raha tsy manao zavatra ianao raha tsy manao zavatra ianao de aza manantena ny fitahin'Andriamanitra raha mieritreritra anao mivavaka fotsiny de mifadikanana fotsiny de manenjika eny tendrombohitra mivavaka de manao alim-bavaka fa tsy vonina pihetsika ny reto tananao reto de ozy anao manao croise rebra fa miandry fahagagana miandry fitahina miandry fahasoavana fa za tsy te hiasa zany tsy te hanao an'izany a riavana na de ny pasteur azy amin'ny mpiasan'Andriamanitra ty de tsy mipetrapotsiny ny pasteur miasa mametra tanana ny marary manao délivrance aromban'Andriamanitra ny tanan'ny pasteur de sitrana ny marary mametra tanana izy de sitrana ny marary mametra tanana ny olona misy demony izy de mivoaka ny devoly na ny tanana pasteur azy miasa ka tsy mitombona le hoe ianao tsy hiasa ianao tsy hitady vola ianao tsy hanao an'ity fa ianao hiandry tolorapotsiny ianao hiandry hivavahana fotsiny fa ianao tsy hiasa na de pasteur aza mitoro teny eto tompoko miasa ny tanan'ny pasteur milanja baiboly pasteur milany ny tanana micro pasteur rehefa mitoro teny mobilipitra miasa ny tanan'ny pasteur ary amin'ny alalan'le tanan'ny pasteur miasa amin'ny tanana micro mitana baiboly mametra tanana marary de misokatra ny lanitra ozy izy fitehirizan-tsoa hitahiny Jehova ny asa ny tananao ny dikan'izay tsy misy olona natao hipetrapotsiny tsy misy olona natao tolorapotsiny tsy misy olona natao hipetraka fotsiny de hiandry fahagagana tsy misy olona nateraka tsy hanao nininy eto ambonin'ny tany fa nateraka tsika hiasa apetsika ny tanana apetsika zavatra ananatsika ary eo ambadika zay no misy ny fanambinana sy ny fitahin'Andriamanitra amen izany ny atao fiasan'Andriamanitra rehefa izany ny atao fiasan'Andriamanitra izany Andriamanitra rehefa manomboka miasa apetsehan'Andriamanitra ny tananao ary ao ambadiky ny tananao mihetsika de misy fanambinana ao ambadiky ny tananao mihetsika de misy fitahina ao ambadiky ny tananao mihetsika ambinan'Andriamanitra fa raha vao mieritreritra ianao manao hoe za mivavaka fotsiny de miandry fahagagana za mivavaka fotsiny de miandry za mihin'ny fahagagana ary ny fahagagana misy
betabe ny olona mahita fahagagana fa tsy midika fa rehefa misy ny fahagagana de tsy anao nininona ianao, tsy anao nininona ianao fa na de i Paoly apôstôly ary tompoko. I Paoly apôstôly de sady mpitory filazantsara kanefa nafinaritra ihany koa nanana ny asany izy, de ny asa nataony Paoly apôstôly de nanamboatra lay, mpanamboatra lay zany ny asany. Reo apôstôly reo tsy hoe ny asa ranofo ny apôstôly, tsy ny asa ranofo ny apôstôly, fa tsy naharaka reo tamin'ny fitoriana filazantsara. Ny asa nataony antson'ny tompo azy de hitory filazantsara, fa tsy hoe natory fotsiny teo ambony fandriana ry Petera de natoritory teo de nanao lasesy isan'andro de makamakaina isan'andro de fa tena lazako anao fa ry zany ry Petera zany niaritra fanenjehana nandeha de tongotra nitory filazantsara, niaritra ny hatramin'ny martiora lasa martiora ny afarany zany ry Petera sy ireo apôstôly ireo vokatry ny fitoriana filazantsara, nitety ny toerana rehetrarehetra nanao zay azo atao mihitsy fa tsy manao lasesy. Zany teny aminao na de pasteur ary na de mpitandrina ianao tena fahotana mafatara lahy. Ny hoe diso loatra ianao hoe mipetraka de matory de manao lasesita de makaina de non, tsy zany ny antsona pasteur. Ny asitsika ary nateraka iasitsika, ary zany ny anetanako ny tanora de ny mbola tanora ianao, de mizara mihetsiketsika, de ny mbola tanora ianao de mizara manao zavatra. Ary zahay tony tenin'ny ray aman-dreny, aza manapozina ny zanakao raha manakarenina reo, aza pozinina ny zanakao raha manakatao ianao, aza pozinina ny zanakao raha ianao nareo nisan'le fianakaviana tena le hoe tena mandray million na milliard reny, de aza pozinina ny zanakao hoe hipetrapotsiny. Aza misavina zanakao maka matoritori de maka aina de aza manao rara de aza manao an'ity de mipetrapetra de aza pozinina zanakao, na de manakatao ary ianao ka manakareny ianao ka manana ny ampy ianao ampanaovy zavatra ny zanakao. Fa ny tanana tsy zatra manao zavatra, ny tanana tsy zatra manao zavatra de lasa zatra pandany, zatra mandray fotsiny de mandany, rehefa tsy zatra manao zavatra ianao de lasa zatra manapotika. Zany ny lalàna. Na io tananao io zatra manangana, na io rehefa tsy manangana io de zatra manapotika. Na io tananao io zatra manao zavatra, na io tananao io rehefa tsy zatra manao zavatra de lasa pinam-bola fotsiny io tananao io, mpandaha-vola fotsiny. Ary manapozana ny zanakao ianao ray aman-dreny, raha zatra hoe zanakao efa tokony anao zavatra, tokony asa dozy ianao za manakatao, za manakarena, ny an zanako indray tsy ampijaliko, ny an zanako tsy mandray ravindena, ny an zanako tsy ampanaovy fininininy zany, tena mamosavy ny zanakao satria ndray andro any angenao mety tsy hoe ndray andro any angenao mety tsy hoe ary ianao aza miteny manao hoe ka ny andreny ny arenako hoe na hatrany am'zafy fiafy azy ka hatrany am'zafin-dohalika ara ny mihinana ny arenako, tsy lanyreo tena diso fanantenana am'zany ianao. Ndray andro nahita lehilahy anankiray tena le hoe fa zatra tolorapotsiny, zatra le fa tetina zatra pandany na azo 1 milliard izy, 1 milliard vidina trano, tapabolana lany ny 1 milliard, tapabolana lany ny 1 milliard. Ny olona efa zatra pandany de mandany ny asany, ny olona rehefa tsy zatra mitady, efa tsy zatra manao zavatra de pandany no asany, tapabolana 1 milliard. Ka ianao aza miteny hoe za manana 50 milliard ka tsy laniny hatrany am'zafin-dohalika fa miteny aminao rehefa zatra tsy manao nininona zanakao fa zatra tolorapotsiny, zatra tsy mandray ravindena, zatra mipetrapotsiny, tiatsika eto fa na manana 100 milliard ary ianao meko anatony rotaona ianao fa manjavona. Zany tsy mahatsara ary tsy mamety ny hoe io ny zanakao de mipetrapotsiny, tolorapotsiny, tsy manao nininina, tsy ampiasainy fa zanakam-panan-karena, mamosavy ianao am'ireny fotoandreny ary mamosavy ny zanakao. Za mamety toromarika anao amin'ny anaran'i Jesosy
ary na ny baiboly araka zany mihitsy ngeny système zay mihitsy ny principe an'Andriamanitra zao tsara ny voalazan'ny baiboly eto hoe ovoan'i Jehovah anao lanitra trano fitehirizan-tso andatsahany ranorana amin'ny taninao amin'ny fotoanany sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra ary ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra hitahiny ny asan'ny tananao rehetra zany hoe le asan'ny tananao no hotahin'Andriamanitra ny dikan'izay raha tsy miasa ny tananao inona ary no hotahin'Andriamanitra raha tsy miasa ny tananao inona ary no ataon'Andriamanitra raha mijery tsika ty tenin'Andriamanitra ty atao amin'ny toy an'io ihany atao amin'ny Deutéronomie 30 Deutéronomie 17:7 mana hoe ary ho ataon'i Jehovah Andriamanitra manana ambiampy ianao amin'izay rehetra soanao dia amin'ny asan'ny tananao sy ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny bibitsiponao sy ny vokatry ny taninao fa hofaly aminao Jehovah ka hasoanao arak'izay nahafaly ny tamin'razanao tsy ndriny tsara ary ho ataon'i Jehovah Andriamanitra manana ambiampy ianao amin'izay hasoanao dia amin'ny asan'ny tananao dikan'izay ity tanany ity tsy natao tanana hihinan-kanina fotsiny fa natao hiasa za tsy miteny aminao hiasa be de hiasa mafy de hiasa hitsemboka za tsy miteny aminao hoe hiasa fanandevozana tsy zany ny resaka ataontsika eto tsy hoe hiasa hitsemboka voahinana na hiasa mafy non tsy zany zavatra baiboly fa asa mila mampihetsika ny tananao fotsiny ianao mba hitahin'Andriamanitra anao mila manao zavatra ianao mba hitahin'Andriamanitra anao fa tsy midika hoe andana amin'izay ara miasa tany manomboka eto de miasa tany manomboka amin'ny 4 maraina hatramin'ny 9 hariva de mikepaka ny tanany de misy kitro de teratsemboka de zay vao tsy resaka zany ny resan'ny baiboly raha mijery eto ny bokin'ny Genesis fa Genesis engena de hoe efa Genesis 2 de ny zavatra hitatsika eto de zao mbola tsy nanota akory Adama sy Eva de efa zao ny voalazan'ny baiboly hoe Genesis 2:15 ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny raha lehilahy ka namponina azy tao amin'ny say Edena hiasa sy hitandrina azy mbola i Adama fotsiny niteraka teto nisy teto fa tsy mbola nisy Eva mbola tsy nisy ozina ny tenenin'Andriamanitra akory teo satria zany na de mbola tsy nisy ozina azy de efa nitendren'Andriamanitra hoe ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny raha lehilahy ka namponina azy tao amin'ny say Edena hiasa sy hitandrina say Edena hiasa zany hoe hatrany amboalohany efa système efa principe fa ny olona tsy maintsy natao hiasa ny tanany tsy hoe nanota akory Adama zay vao nasaina hoe andana miasa am'izay fa nanota non tsy zany le izy fa na de mbola tsy nanota ary Adama sy Eva de efa natsofok'Andriamanitra ao anatin'le hoe andana miasa satria tsisy ninina azo n'Andriamanitra hitahinanao raha tsy mihetsika ny tananao ho atoroko anao rehefa aveo hoe inona ny atao ampihetsika ny tananao fa andao aloha anaraka nyty fijoroana vavolombelo tetsika de ho atoroko anao ny lalana fomba hitahin'Andriamanitra anao fian'ny fifalina no iarabako atsika menakavy atao anatin'ity fandaharana hatranytsika jeune na conquérant ny ireo tanora mpandresy tanora mpandrombaka tanora mandray fahasoavana zay ny tena votoatony mandritra nyty volana febroary iray manontolo ity séminaire ho an'ny tanora ity zay tsy amelantsika raha tsy misy zavatra miova eo amin'ny fiainan'ny tanora eto misy rahalahy anankiray rahalahy toky ny alalan'ny maro azy moa zany de toky bassiste fa eto izy manonona fiadanan'ny tomponao rahalahy toky
Fiadanantompo pasteur dia manona fiadanantompo ihany koa atsika mpijery atao tokantrano. Ny aingera tany amin'ny raha fahafahalalako azy nandritra ny taona vitsivitsy dia ny aingera tamin'ny zavatra kelikely kelikely fa amin'izao fotoana izao kosa efa mba tsy zay tsony ny zavatra iainana raha laha toky azonao mba tantaraina ve ny zavatra ny ainganao ny lalana ny zorana manahoana sy manahoana ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ny toerana ny aingana aloha zany tao anatin'izao toerana ao anatin'ny fanompoana zao na atao anatin'ny sehatry ny asa teto amin'ny tokantrano tena hoe niainga tamin'ny kely tokoa satria raha niditra atao anatin'izany sehatry ny tokantrano zany dia tena mbola azo lazaina hoe tsy mipetraka zany hoe asa zany tena mbola tsy nisy mihitsy fa tena hoe niditra atao anatin'ilay sehatry ny tokantrano fotsiny fa rehefa tena hoe niditra atao anatin'ny sehatry ny fanompoana koa nefa dia teo ny fampianarana teo ihany koa ny hoe fanapa-kevitra tany am-piandohana hoe zao no atao fa nazanaty zany nisy ihany koa nefa ny lalana hoe tena hoe mangidy tena atao anatin'ny famozoana. Amin'izao fotoana izao nefa manana studio professionnel azonao fariparitana kely studio ohatra ny ahoana izy io inona daholo zao ny activité efa ataony toky amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao misy an'ilay atao hoe nuance production zany hoentiko zany hoe nuance production nuance production zay nampitondraiko ny anaran'ilay zanako faravaviny dia izy io zany amin'izao fotoana izao azo lazaina hoe efa mandeha satria nakinina tamin'ny tompo mazava ho azy roborobo izy oui satria natongavana tamin'io toeran'io eo ihany le hoe trakefa kely sy hoe famezam-pahasoavana men'ny tompo hoe ao anaty na hoe dan ozytsika fa nisany tena nampiroboroban'io dia ny fametrahana azy teo am-pelantanan'Andriamanitra ny fanarahana le torolalana toroteny nataonareo reny hoe zao indrindrandrindra moa mahakasika ny asa reo fametratana nataonareo anay isaky ny voaka ny fiangonana reny torohevitra kely nisy fotoananareo zao tsy haiko raha tadidinao mety tsy tadidinao le izy fa tena mipetraka ao anatinay nisy fotoana ianao na mety sodrano anay mivady zay teo avelany teo hoy ianao hoe nareo mivady ozy izy ozy izy anao hoe atsangana ministera ray mahakasika mozika hoy ianao tamin'izay dia tena nyraisinay am-pinoana le izy tamin'izay mbola tsisy an'ity studio ty mbola tsy nisy fa tena hoe nanisy ary juste hoe ordinateur natao dia mbola mitendry tamin'izany satria nitendry gitara basy moa zany nanomboka tany amin'ny 2012 tany nanomboka nitendry tato hatramin'izao dia teo amin'ny lafy fitendrena foana natao hatramin'izay fa dia inle nitendritendry iny mba namelomana ny akonana iny foana dia sahirana tamin'izany tena sahirana ka tena hoe tena nivoaka sepotra mihitsy zany misy fotoana ary mangataka tany amin'ny ray aman-dreny misy fotoana tena hoe mamatsy foana ny ray aman-dreny taraina kely ihany dia raha tsy teo zany reo ray aman-dreny reo mety misy tonga tany amin'izany satria tsy maharaka mihitsy le vola tamin'izay tsy maharaka ka tena ka tsy maharaka dia reny le tsodrano zay zany le tadidinao zay le hoe nisy fotoana nitsofina ranonareo mivady hoe anagana tena notazomiko mihitsy iny tena nyraisinay mihitsy dia nezahanay noentina mbavaka le izy hoe tanterao iny teny mpanomponao iny dia teo anatin'izay moa reny tsodrano reny tsy tanteraka raha tsy hoe ianao no miezaka manamasy tena miezaka mitondra ny ankonana eo amin'ny sehatry ny fanompoana indrindraindrindra le hoe asa le araka le toroteninareo rehefa mahatoky amin'ny kely ianao dia ho mpanapaka ny be dia teo amin'le asa fanompoana zany mba hoe anitanako kely ny mpitendry sy ny mpanao ampisehatra ao anatin'ny asan'Andriamanitra ohatran'izao rehefa tena ataonao amin'ny fola izy ataonao amin'ny fahamarinana amin'ny fitiavana amin'ny fahamasina fanamasinana tena tsy maintsy misy efeny amin'ny fiainanao foana le izy tsy maintsy misy vokany foana le izy dia zay no nezahanay hoe andao tena hifotorana le izy ity asa fitendrena zany le izy satria ozy nitoryteny pasteur atovy zay hoe ny fanomezam-pahasoavanao anatinao izy dia afaka ny avelinanao zay ihany koa ny tena nitazomiko zay dia nezahako ny exploitena le izy théoriana hoe misy activité maromaro zany ao anatin'le studio amin'izao efa misy active ao anatin'le studio nareo mba azonao tantaraina kely ve sady eny mena sehatra ihany anao re koa manko mba lalana hitainy tompo alalan'ny olona hoe inona daholo efa activité ao anatin'le studio zao nuance production ny zavatra atao anatin'le izy moa zany resaka mozika
mampianatra mozika ao anatin'ilay izy a ohatra zao hoe misy hira anankiray hira mandeha amin'ny radio na mandeha amin'ny télé reny tsy maintsy mandalo studio ohatran'izao foronina ny instrumental ny any foronina ny mozika sady manao arrangement zany raha manao arrangement zay arrangement musical et arrangement vocal de sady mampianatra muzika koa ianao zay ny zavatra atao mampianatra mozika misy fampianarana clavier ao a mampianatra domicile ohatra misy mianatra batterie na ohatrohatran'izany zany de afaka mampianatra de ao anatin'izay koa nefa ny anisan'ny tena somary hoe mba mampiroborobo kely an'le orinasa ihany koa le fampianarana ilay studio mihitsy zany hoe misy olona ny tianangana ohatran'io ihany koa io studio de production io zany de mampianatra makasika an'io mampianatra manao arrangement musical manao prise vocale sy ny sisa ohatran'izany de ao anatin'izay moa sady mandray ihany mandray chorale mandray raha azoko teny efa mba mety am'izao makany amin'ny efa tena falebiazana le fivelarana oui eny aka zay foana moa fiainana miainga foana de mivelatra de na de efa mivelatra be ary de mbola mivelatra ihany tsapana hoe mahatonga anao am'izao toerana kehitriny zao mba manomboka efa tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataoko kosa angamba fa efa tsy de mitovitsony amin'le fahasaranana be miankina amin'ny ray aman-dreny tsony fanalavidavitra tsarana ny tompo fa de mahafinaritra zany atao anatin'ity jeune conquérant ty moa zany ny tiana songadinana foana de le hoe vokatry le fampianarana vokatry le lesona raisina atao am-piangonana zay tsy hoe toroteny fotsiny miogaoga hoe alleluia amen vokatry ny reny tsodrano reny zay ve ny tena nisan'ny fahatsapahanao le hoe tena nisy fiatraikany reny natonga anao am'le hoe mba natsangana zao orinasa sy zao studio zao zay angamba ngeza indrindra zay ny tena fototra natongavana tamin'izao toerana izao de to za moa misy an'ity le séminaire ho an'ny tanora ty tena niezaka nanaraka hatramin'ny voalohany ako ary tena anaraka hatramin'ny farany de miezaka ihany koa mandray an'le fampianarana ohatrany tamin'ny sabata teo zao tena hitako mihitsy hoe zay ka le zavatra mampitombo an'le zavatra efa azo hatramin'izay zany zay de zay mahatonga any amin'ny hoe andao anandrananao zavatra hafa ihany koa mba hahafahana am'izay satria tsy hatreo ihany satria manana ankizy zay zao mananjanaka telo de mba mila jerena koa hoe manahoana no avin'ireo zaza ireo ohatran'izany zao hoe saorana ny tompo aloha satria noho izay zavatra rehetrarehetra zay de efa mba misy efa mba manana tany zany eny Andriamakely eny ahafahana hoe manorona trano de ao anatin'ny vision manaraka zay zavatra sarana ny tompo rahalahy toko zay inona ny afatra mba ampitainao zany ny jeune conquérant rehetra meloany amaraparana antsika ny resaka androany ifampianarana foana eto ny resaka fotoana hoe aza mipetrapetraka aza miandryandry rehefa anao zavatra ray azo atao tsara mihitsy le fiteny hoe miainga amin'ny tsy misy fotoana mantsika hoe tena tsy misy mihitsy etoko de iandry isy zay vao iainga fa azonao atao le hoe miainga amin'ny tsy misy zay de iny moa zany misy fampianarana foana eto mahakasika an'izay hoe inona ary no atao rehefa le hoe tsy misy mihitsy de iainga de ho aiza fa misy fampianarana eto tongava rehefa manatrika fampianarana ohatran'ireny hoe zao zao misy le séminaire ho an'ny tanora de tongava fa tena ho tafavoaka ianao rehefa mandray ny fampianarana io tena hoe ho hitanao ny vokatra eo zany de manarakaraka an'izay anisan'ny naomby azako efa niteniteneniko teo ihany raha te andeha lavitra ianao indrindrindrindra hoe te hiakina amin'Andriamanitra amin'ny asanao na amin'ny zavatra ho atomboka ao de tsara foana hoe ampiarahanao tsy tonga de le any zany no bazy hoe ahoana ny avy tahan'ity orinasako ty na ahoana ny andehanan'ity fa tsara foana jerena le toe-panahy ny toe-po de le fanamasinatena iny zany ny anahako ny hitako hoe bazy be anankiray koa rehefa tena manamasy teny ianao milamina tsara fa fifandraisanao amin'Andriamanitra de azonao antoka hoe mifandray amin'Andriamanitra za zany raha mivavaka de tsy maintsy mivala vivavako de ho hitanao fa rehefa mandray le fampianarana ianao de tsy maintsy ho tafavoaka tsy maintsy ho zava-tsy hoe tokony fa tsy maintsy tafavoaka de zay angamba no afatra omeko atsika indrindrandrindra ho atsika tanora na efa manambady ianao na mbola tsy manambady na vao iaingana efa anatiny ohatranay zao efa anatin'le asa fahaty ampitombo de zay no afatra pastor zava-dehibe zay de saorana ny toky
raha laha tokony miainga tamin'ny fitendrena zava-maneno kely kitarabasy fa amin'izao fotoana zao efa natsangana ny orinasany manokana Nuance Production sady mampiofana amin'ny lafiny rehetrarehetra na mampianatra zava-maneno mampiofana amin'ny fanaovana arrangement mampiofana ihany koa amin'ny fananganana studio dia efa tahin'ny tompo efa anomana anangana trano ihany koa efa nahazo tany zany rehetrarehetra zany dia ampietsehana foana ny ambompon'ny tanora fa aza miperapetraka aza midonaka fa fotoana hitsangananao zao veloma tompo. Wanautum ni fideran Teni ang kufan am feuirai Fideran, fideran Wanaurirai Hira hallelujah Wanautum Dera hallelujah Wanautum Fideran, fideran Wanaudirai Wanautum ni fideran Teni ang kufan ang feuirai Fideran, fideran Wanaudirai Hira hallelujah Wanautum Dera hallelujah Wanautum Fideran, fideran Wanaudirai Tupamusai Tupanafakai Panasitranai Zanyanao Zanyanao Ya isaorantsika ny tompo ny fidivolombavolombelo tena le izy ny zavatra atao voalohany dia zao raha pino ianao pino ihany aloha ny tena ianty fampianarako ty ny zavatra ataonao voalohany dia mivavaka manolo tena tsara ho an'i Jesosy efa nampianarako ty tamin'ny sabotsy lasa teo fa mila fantatrao aloha ny loharanonao ny loharanontsika pino dia tsy ny diplômanao aza mieritreritra aloha hoe zany manana bac zabo manana licence raha vo diplômanao ny eritreretinao ho loharanonao dia efa KO ianao dia efa tsy tafavoaka ianao raha vo mieritreritra ianao manao hoe za mahay mitady vola be za mbola matanjaka za manana tsena za zao karamako raha vo mikaramanao ny eritreretinao loharanonao dia efa tsy tafavoaka ianao fa ny zavatra voalohany dia tsy maintsy mieritreritra aloha ianao Andriamanitra ny loharanonao tsy maintsy mieritreritra aloha ianao hoe Andriamanitra ny loharanonao ozy izy ny tenin'ny tompo hoe raha miray amiko nareo dia mamobe raha misaraka amiko nareo tsy mahifa nininina tsy maintsy Andriamanitra aloha ny loharanonao tsy maintsy otsainao hoe tompo iainga ary raha iainga tompo dia tsy iainga amin'irety vola fond entapelantanako fa ianao no heriko ianao aloha Andriamanitra aloha vao ny fond Andriamanitra aloha vao ny tsena Andriamanitra aloha vao ny asa Andriamanitra aloha vao ny diplôma Andriamanitra aloha vao ny tanjaka Andriamanitra aloha vao tsy maintsy hoe Andriamanitra aloha ny lolaharana aza miteny hoe ny dadako ny manana tsena ohatrao ny dadako ny tsena raha vao mieritreritra an'izany aloha tonga dia efa tsy tafavoaka ataovy ao an-tsaina aloha voalohany Andriamanitra ny loharanonao ianao no mampandresy tompo ianao no mita ianao no mahatonga ny fiainako mety ianao no mahatonga ny fiainako ohatr'izao mahatoky anao misaotra anao zay ny voalohany faharoa raha vo hoe Andriamanitra ny loharanonao dia zavatra angatanao faharoa dia zao vision mangata vision fitariana mangata fitariana tompo ianao ny loharanoko tario inona ny tokony ataoko misy zavatra
be da be tsy amanjatony tsy aminarivony fa amanaliny misy zavatra be da be amanaliny tokony atao eto ambonin'ny tany amanaliny hoy amatsy anao tokony atao eto ambonin'ny tany de mila mangataka ny fitarian'ny tompo ianao tompo ome ho an'ny fahazavatsaina amin'inona ny tokony atao am'ireo mitady zavatra anankiray ome zavatra anankiray am'ireo asa amanaliny a tompo raha ny asa ny linina fotsiny ao ny linina zany hoe vanta ny linina fotsiny de azonao amidy ny linina na ny telefôna na ny tomobile na bisikileta na piesina moto na micro akoatra fivarota tena ihany angamba tsy resako aminao eto fa azonao amidy na akanjo friperie ninina rice cooker inona daholo reny zavatra amidimidy clavier be da be azonao amidy daholo rehefa tsy anao vanta ny linina ianao be da be zavatra azo amidy eny atsena ny ilainao de hoe vision tompo zao ny vola etampelatanako mitolory saina Jesosy fa ianao ny loharanoko raha iainga amin'ity vola kely tia inona ny tokony vitany ny valim-bavaka voalohany men'Andriamanitra anao de tolotsaina averiko ny valim-bavaka voalohany tsy vola ny valim-bavaka voalohany tsy fond fa ny valim-bavaka voalohany men'Andriamanitra anao de tolotsaina fahazavatsaina zao atao ataovy ty mianga am'ty miandany tsy maintsy mandeha raha vao misy tolotsaina sady ny zavatra ilaina any ny zavatra ilaina zay ny zavatra voalohany zavatra faharoa zay ny faharoa moa zany ny tolotsaina fahatelo entinao eo anatrehan'Andriamanitra zavatra ingano de entinao mambavaka ty tompony ataoko ombao amin'ny asany tanako ty tsika toriavana ty tsika fa tsy maintsy miainga ny fiainanao raha vo Andriamanitra nanome tolotsaina anao nanome vision anao nanome projet anao hoe ty atao de tsy maintsy lasa ny lalanao ary tsy azony devolo sakana zany tsy azony devolo sakana zany anao miainga io ary raha vo miainga io tsy azony devolo sakana anao ary tsy maintsy tahiny tompo ianao tsy maintsy mandeha zavatra rehetrarehetra fa zavatra resako fotsiny apetrao foan'Andriamanitra oloha ranonao zany inge izy io hoe io nge raha lasana bafy tsy sarotry de raha vao manao zavatra am'izay ny tananao manao zavatra le vision avy amin'ny tompo de tsy takatry ny saina fomba an'Andriamanitra anao amin'io tananao io fa tonga de miteny aminao atompoko ianao ve hoe ifamatotra amin'Andriamanitra fa na voanjo azo any amidinao na kakapizon azo any amidinao raha vo Andriamanitra ny tany asa efa nahita olo loatra zany na vita trano na vidy fiara resaka kakapizon nahita an'izany olona mpivarotra fasika na azo trano na azo fiara mpanamboatra briky se zavatra taonao piopia-ko efa nahita zany piopia-ko zany ohatrany hoe olona tsinotsinona fa zany tena anao fa nahita olona milliardaire amin'ny resaka fiompiana ko rehefa Andriamanitra ny tany asan'ny tananao de mandeha ny zavatra rehetra zany ny ampahirezako atsika ka hotahiny tompony ianao ry tanora malala isany hotoizako ty fampianarany ty rapitso raha kofatsika fijoroana vavolombelona be da be mihitsy tony fandarana itony ahitanao fa fotoana ny tanora zao mbola tsy ndriko any ry tanora malala isany ry ray aman-dreny isany fa fotoana atsika zao ary mira maharaka toetrandro ianao mila maharaka ny toetrandro ianao fa aza zatra amin'le hoe zao na zatra na 10 taona lasa 20 taona lasa 30 taona lasa fa Andriamanitra manome vision isanandro vaovao misy vision vaovao isanandro men'Andriamanitra atonga ny tsenanao hotahiny tompo atonga ny varotra ataonao mandeha atonga ny zavatra misy vision men'Andriamanitra anao ary tsy azony devolo sakanany ao ka hotahiny tompony atsika mame fotoananao mbola veriko any ry tanora malala isany ivavaka sy tsodrano anao amin'ny sabotsy ho avy izao le 10 février amin'ny 6 ora maraina tsy diso manerana ny trano fivahana vaonioloko indrindraindrindra eto bypass temple de la foi bypass vaonioloko ampitan'ny voasary eo amin'ny are voasary eto Jerusalem Karobato ambana Atsimo commune ary eto amin'ny 3 frères andrefa namboijanahary ny tena
natanterahantsika nyity séminaire goavana jeune conquérant ity jeune conquérant izay tena hoe anetsehana ny tanora ary misaotra ny tompo fa betsaka ny tanora manomboka ny taorinan'iny fampianarana tamin'ny sabotsy teo iny a betsaka ny tanora manomboka mihetsika betsaka ny tanora manao zavatra rehefa nitsofoko rano tena inoko sady fa hipopoka tena tsy maintsy mipopoka ary fotoana antsika zao ry havana malala ny zanak'Andriamanitra inge zao no mahita tolotsaina ny zanaky ny jentilisa inge ny olona tsy mivavaka inge ka varinany amin'le 7 taona lasy inona le tamin'ny 7 taona lasy le varinany amin'le hoe ny tena bandy de mirevirevy labera efa tany amin'ny 7 taona lasy reny efa lany daty ny tena bandy de tena mampiaraka mampirafy be da be efa tany amin'ny 3 taona lasy reny rahalahy tany reny efa taraiky nareo raha mbola reny ihany ny fiainanareo zao miaraka amin'ny rongony sy giara-dalàny efa tary reny ny fiainan'ny olona am'izao fa mibanjina zavakafo de mibanjina ny lalana tokony izy orana atonga antsika hotafita hotahin'Andriamanitra ny enao fiainy fahasoavana enao mivavaka ho an'reto tanora reto tompo reto mpanaraka ny fandarany reto tao ambadika zay fampianarana zay de hotahinao ny asan'ny tananay na mpianatra anay ianao androany fa mila mihetsika ny tananay mila manao zavatra ny tananay tsy mahazo tolora fotsiny tsy mahazo midonanaka fotsiny fa tsy maintsy manao zavatra ny tananay aro ambadika ny fietsehan'ny tananay no hitahinao anay anambinanao anay andraisanay fahasoavana miaraka aminao misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zay seva de samy hotahin'ny tompo mametraka mandram-piona ho amintsika menakavy vela madoka. Alléluia. Fiadanan'i Jesosy nareo ro reto mbola tanora kely reto sivitehaka mafy zany miaraba anareo mivady ia efa nitantaraiky teo ny sationany rahalahy manampy nisy tamy 2004 le nisy an'le accidence le napotika tanteraka miaraba anareo mivady miaraba atsika rehetra dia miaraba amin'ny pasteur fa miaraba atsika rehetra eny tompo nanomboka nanahoana tsara moa le zavatra nitangy reny aloha mikoanao amin'ny micro fiainanay moa nanomboka teo amin'ny 2014 teo rehefa nanomboka nanana ny asa azo atao hoe eo ihany ny fiainana tsy dia sahirana loatra nefa ny tsy natsangan zavatra mihitsy dia tonga ny taona 2014 dia nisy an'ilay le taona fananganana iny dia nanapa-kevitra dia rehefa nanapa-kevitra ny hoe tena nanompo ny tompo tanteraka amin'izay amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'le toriteny taona fananganana dia nanomboka volana mars anniversairako tsara tamin'io tratran'ny accident tena potika tanteraka mihitsy nanomboka teo amin'ny volana mars nefa taona fananganana io dia isaorana ny tompo nefa 2018 io dia nandeha teny ny volana nandeha teny dia rehefa nitoy teny ny fiainana dia nangataka tolotsaina tamin'ny tompo tao ariana kely ny fampitehany io tena hoe rava tena potika mihitsy dia nomeny tompo tolotsaina dia nisy foana zay no entina nanompo tsy hitan'ny caméra nisy ambina foana zay teo an-tanana nentina nanantona mpanompon'Andriamanitra dia nitsofina rano teo amin'ny terasy tetsy amin'ny anina tetsy dia nanomboka teo ny anganay terasy taisa terasy tatao amin'ny amorona tao amin'ny amity tetsy ambonirena tetsy teo ambonirena teo dia nanomboka teo amin'ny zay nanangana orinasa dia nanomboka nanoroso dia nitombo dia niaino fampianarana sy ny tolotsaina ary ny ireo karazana torohevitra avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia natoko ny tompo zay dia tena hoe ny ampafolo-karena moa zany dia tena tsy nanao sangisangy tsony zay nanomboka teo fa zay azo rehetra dia tena tonga dia hoe apetraka mihitsy ny aloha le vola tonga iny dia tsy kitihany io fa arivany andro misy vola tonga dia ivavahana dia asorona ny an'ny tompo dia zay vao indray ny ampiasaina hono raha manampy
nisy fotoana tsapanareo mihitsy le tamin'ny 2018 zay le taona mifananganana kanefa accident no nitranga tena zay mihitsy le fitondran'Andriamanitra. ohatrany accident nitondra tomobile anao tamin'izay Accident tondra tomobile ary tena mafy, tena ngamba farandro ngamba tsy hitanay vatsy isa tamin'izany. Fa tena mafy taminay le izy. Tena dia taoriana iny no nanomboka mifampitehana taorianany iny nanomboka fampitehana. dia nisy le hoe nisy fond ohatrina teo le fond ninganareo tamin'izay le hoe nitsofina rano Ny foaningana nisy vola nentina nitsofina rano teo fa teo amin'ny 2 millions teo tena nanomboka nananganana le orinasa. 2 millions zay tadidiko tsara izy mivady reto satria nyritarita ohatra nandeha gendarme fitsarana ohatra ny olana iny raha tsy diso Ny olana tamin'ilay izy nanao location voiture tamin'izay dia za rehefa tsy VL dia rehefa tsy VL dia nitondra olana nakany Meritry atosika tany dia rehefa miverina dia nanao accident teny nanao dépassement zay dia somary sitrasitra ny devoly ihany ilay satria efa nanapa-kevitra ny tena dia za nakasisiny izy vao maika nanantona na ohatran'izao dia niakatra ako dia mifandona ilay tôbila za mipitika anakarizy mipitika tary dia ilay olona nentiko olona client dia io koa tsy nanaiky fa naratra dia mbola naiky hitory anay dia ilay tompona tôbila koa nefa ankilany tsy nanaiky koa fa hoe hitory koa dia zay nanontany ilay zandarma tamin'izany hoe ianareo hoe anao fitoriana dia za ozy aho tsy anao fa zay tsy niteny taminy fa zay natoky an'ny tompo hoe aloha Jesosy niado anay dia tena mafy tena niantso. raha ny fijery zany tena hoe potika mihitsy nareo tamin'ireny Eny pastera satria io tomobile io no fivelomanay nefa n'ilay tomobile fivelomana io no potika tena tsy afaka nanotaritina aza fa tena le nakana dépannage reny dia nitarika an'ilay tomobile dia ilay tomobile nefany potika tanteraka mihitsiny fa ny zavatra nagaga dia izy tsy naratra mihitsy izy nankely aza nefa ny tomobile potika dia teo zany izay nieritreritra hoe tena ahoana zany potika ve zany ny fiainatrika satria ity tomobile ity no mampidi-bola ho antsika nefa ilay tomobile aza nyity potika nefa ny tenin'Andriamanitra tany hoe taona ny fananganana oui taona ny fananganana ilay izy fa nitazominay ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra taona ny fanahady Jesosy taona ny fananganana ity dia tena tsy manaiky izay fa rehefa nandeha teny ny fotoana inona nantona amin'ny pastera iny tondra n'ilay vola kely nasorona ny ampafolo-karena ilay vola efa kely fa mbola nanasorana ny ampafolo-karena dia nanomezana kely ho amin'ny pastera dia iny nentinay nanangana ny orinasanay rehefa niodina teny ny taona ankehitriny io orinasa io tena miroborobo be be dia be be dia be ny mpiara-miasa aminay na eto toerana na any ivelany manana mpiara-miasa vahiny izay izay tena hoe manohana sy miara-miasa aminay mihitsy ny amin'izao dia tena hoe miroborobo tena tsy takatry ny saina zany ny fitondran'Andriamanitra tao anatin'izay hoe vola kely izay ilay izy moa zany raisinay hoe talenta zany le 2 millions hoe 1 million zany talenta ray dia 2 millions zany omeny Jesosy anay hoe tia ny talentanay dia iny ny tena nampitomboanay tena mahagaga tena natsapa avenareo hoe tsy vola ny anganareo fa Jesosy tena natsapa tokoa satria talohan'io zay tany amin'ny taona 2012 tany nefa nanana 75 millions nanana 60 vola be zany tamin'izany nanana taxi be zay dia mbola tsy tena mivavaka dia nampiasaina tena izy tsara le tomobile fa ohatrany tsy mety miarina zany fa zay azo hoanina zay azo lanina dia leo amin'ny farany dia amidy koa anao tomobile io nefa tsy mbola misy vision hoe inona natao amin'ilay vola dia namidy fotsiny le tomobile dia rehefa namidy ilay izy dia nanaovana zavatra teny tsisy nety rava tonga dia miverina nisy tany nividiana ohatran'ilay tory-tenin'ny pastera teo solokin'ilay olona koa very tany ilay vola lany ilay vola fa tao aorianan'io zany zay le nanomboka 2014 zany hoe nanorina tanteraka tamin'ny tompo niainga tamina vola kely zany hoe raha fijery maha-olombelona tokony le tary aloha zay nefa lasa lavitra fa tsy tao amin'ny tompo fa rehefa amin'ny tompo ianao na kely ary niainganao tafavoaka asiviteka mafy zany alleluia 2 millions raha tsy diso ohatrany tsy tena mbola nisy hoe inona le orinasa ho atsangana tamin'izay sa ohatrany efa tamin'ile 2 millions io efa fantatra ihany ilay izy namokatra vokatra zay tsy dia tena hoe orinasa be lo mbola informel satria na le vola ampelatana tsy ampikarakarana ny dossier fa nandeha niainga amina vente en ligne kely niainga amina zavatra kely zay teo amin'ny 250 kilo teo niaingana dia natao ilay izy dia zay mivady ihany manao ny asa mandray appel sy ny sisa hatramin'ny manao livraison so nareo efa manana mpiasa mapolipolony fa manana mpiasa maromaro zay fa mampiasa machine maromaro ohatrany efa manao livraison amina grande surface ndretra maro le reo vahiny betsaka mipetraka eto amintsika eto reo efa mandray entanao aminay dia efa mampiditra any grande surface
ohatra ny vao mividy tomobile 4x4 raha tamin'ny tapaboliny sa rotokom-bolana izy ie tao anelanelan'ny krismasy taom-baovao nazahoana an'iny dia iny vokatra le nenga tsy nindram-bola taman'olona zay tsy nangataka tsy nisambotra fa le volana ingana iny ihany nampitombon'ny tompo teo dia nahazo manodididina 250 millions moa vidy le tomobile asiviteka mavizado tsofina ranona remivaty mbola izy fahasoavana be tabe atany raha resy lahatra ianao dia manaova mainina mavy ota iny tompo dia makasitraka mazy ho plasina remivaty sao dia manana mbola misy zavatra tokony ampiana aloha sao dia misy zavatra tokony ampiana ny aza ny afatra fotsiny teneniko atsika tsy mbola tara raha izao ny anao no anangana ankino amin'Andriamanitra foana hoe inona Jesosy zany ny zavatra tokony ataoko fa tokony fantatrao ihany koa hoe zavatra anankitelo hoe inona ny zavatra tianao inona ny zavatra vitanao ary inona ny zavatra hainao reo rehetrarehetra reo hoentinao anatrehan'Andriamanitra dia manatona mpanompon'Andriamanitra ho tsofony rano ianao zavatra fa hoe joroko vavolombelona miodina le orinasanay io zao ary tena miodina sy miroborobo be fa ankehitriny koa izay dia efa anokatra ny orinasanay manaraka indray io orinasa manaraka io io orinasa manaraka io izay tena hoe tamin'ilay orinasa voalohany io tena natokony tompo izay fa ty ihany koa tena mbola napetraka eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa ilay orinasa faharoa io fa ny tsy mampitovy anazy fotsiny ty orinasa faharoa ty indray vola amina centaine de millions no ampiasainay amin'ity orinasa manaraka ity izay prévu amin'ny volana mai farafatarany no mandeha ny étape voalohany ary ray volana aorianan'izay no mandeha ny étape faharoa dia any amin'ny début juillet any no miodina indray ilay orinasa faharoa io tompoko tahiny tomponareo vaty miraso fampaherezana vatsika tanora mpanetretena lehibe ny joroana eto raha nytahiny tompo izay dia tokony ho tahina koa ianao Andriamanitra raha ihany ny vavahantsika eto ary Andriamanitra tena hoe mahagaga izy tsy takatra ny saina fitondrana mandalo ny ady ary nefa lazainay anareo teo ny misy ny ady fa Andriamanitra mampandresy antsika foana dia raro soa antsika rehetrarehetra tahiny tomponareo vaty tsofina ranonareo dia anisan'ny milliardaire laza eto Madagasikara eto ampitombona hatrany zany amen asifiteka mafy alleluia ty ampahereziny eo anilanao mbola tsy mifarana ny tantaranao tena izy mbola tsy tara ianao jeune conquérant tanora manam-tsainy tanora feno fahendrena tanora mandravany sakana rehetra eo anoloana tanora manangana orinasy tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasambana zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelon'ny volana febroary fahafolo fa 17 ary ny faefatra amby 20 ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frère andrefa nambohijanahary nahoana no mpitena no avinao nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimaimpona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita izay atao tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy-loka mba tsy ho zany anehinao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Kertina Randriary Malala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana ho tahin'Andriamanitra ianao